nasestoza. Nosoratany I Mika na Rabetsy. Ovelominy Anjariliva, Lanto, Saloy, miaraka amin'ny Arliva, Lemaître ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanatsony nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Andro faharoa. Ody, Monsieur Président. Mansoa tompoko. Misaotra. Ay, rasazy. Ie, za ihany ka. Manahoana ianao? Salama tsara fa ianao no manahoana Président? Salama tsara ka. Mipetrapetrahary aloha e. Misaotra indrindra. Vaovao maresaka rasazy. Tsy dia misy ambara re. Aiza koa dia hoe tsy misy ambara. Sambasamy ianao nandalo tato amin'ny broko. Mino kosa fa misy vaovao a. Eny, tsy zany fa zao re no antondiako Président. Mianao a? Ka vao nahazo tany izay mantsy dia mikasa ny anamboatra trano ka mba mila fahazahon-dalana avy aminareo fanjakanako. Aty moa somary ambanivohitra ihany ka ianao rery mba solon-tena mpanjakana aty. Dia izay no antony nanatonako anao. Ay ve, vaovao tsara kosa zany. Ie. Fa efa milamina tsara ary ve aloha ny taratasy rehetra momba an'ilay tany. Milamina tsara daholo ka draso inge. Reto. Efa reto nentiko aty reto fe izy. Ao ary hoe mba zako maso kely. Ty ary tompoko. Aiza ro hoe. Ie, milamina reto ka. Fa tandrifeza moa zany io tany io rasazy. Io tany malalaka somary miala kely ny fivarotany Razay Itsy-Atsimo io e. Ay, tokoa moa. Tsara toerana kosa eo raha io no andrenana tranoko. Ka zay mihitsy inge ho ay. Ie. Ka zao ary. Eny Président? Asaiko ampanaterin'ny ankizy eny amin'ny hôpitalim-bahoaka eny Rapitso. Fangatsy vita zao le izy Président. Tsy zany fa somary mbola maromaro asakely ahy e. Aza matahotra ianao fa Rapitso asaiko aterina any aminao. Ahoana koa ary zany fiasanareo zany. Tena ilaiko mainka ange zany. Ora sazy a. Rapitso ve dia tsy andronao e. Eny ray ariko. Zay fa angatadalana angamba Président fa somary mbola maimaika ihany ko. Fa hono aloha e. Ie, mihaino anao a. Mba manahoana misotro ny asanao amin'ny hôpitaly ao? Ahoana moa zay Président fa tsy azoko. Ka ny fandraisanao no marary ny tiako anontaniny e. Aiko re ny asako Président. Mandeha tsara raha zay no tianao ho fantarina. Ay, tsara kosa zany. Ie, zany mihitsy. Eny ary fa mahazo mandeha anao dia mirary soa ary mavita be. Misaotra re Président dia miandra zay taratasy zay zany Rapitso a. Tena mba ela koa nga izy zany ka. Efa tamin'ny 9 maraina ve no saina tonga dia zao efa 10 maraina mbola tsy miainga ihany. Tena manahirana mihitsy itony taxi borosy itony indraindray. Fa mbola tsy miainga ihany ve sofera? Mbola miatro feno e. Marina tsy ho tratrarina vao tonga any Analatera. Analatera tokoa moa ry anaran'ilay toerana anendrena. Atahoana fa tsy maintsy manolo tena. Voalaza mantsy fa tsy misy dokotera ho ny any amin'ny toerana io. Fa toa hoe rasazy no miandraikitra ny fitsaboana any. Zay kosa fa efa mamelona fiara nga sofera.
vonjy vao tonga aty amin'ilay toerana izay mbola tsy nalehan'ny lahy akory. Dia ahoana? Na ny fokotany vatana ary ve tsy efa mahatory? Ny andro dia efa 10 alina. So ihany koa moa fa mazava volana dia mba hitany lalana. Zany hoe io tanàna tazako io zany dia Analatiry. Ary mba mora hita ihany izy zany. Za efa nitaitaina hoe raha sanatry ivery aty moa zany dia mba ahoana? Tsy oloza. Dia aiza ny atory sy vantana? Tsisy olona anontaniana akory. Nefa ny propokotany tsy mbola hitako. Iza koa moa no olona ho hitako amin'ity andro efa 10 alina? Iza koa moa no olona ho hitako amin'ity andro efa 10 sasany alina? Ary mba tranony iza koa ary ty tsara be eto amoron-dalana ity. Sady mbola vao vita vao aingana ange izany raha ny fijery koa azy. Manahoana ianao tompoko? Andriamanitro, fa iza koa zany? Atao taitra be ianao raha misekely. Fa iza koa ary ty tovavy ty? Sady toa manao akanjo mandry ange izy zany. Tsy azoko, dia nibotra ve izy? Fa atao variana be ianao mandinika e. Eo vonjy mora tsy diso Fa ahoana koa no nahalalanao ny anarako ry tovavy? Fa tsy ianao moa ilay dokotera vonjy voatendry asa ty aminay. Azagaga fa efa fantatro tamin'ny président ny vaovao e. Zany ve? Misaotra anao sahady fa tena hoe vonjinay tokoa ianao. Ary ianao zany tonga hitsena sa hoe ahoana? Ary efa iza koa no nipoiranao vetivety eo? Ka ato ange ny tranoko e. Tazako avy lavitra ianao dia nidina hitsenanao fa haiko hoe mbola vahiny. Zany? Misaotra indrindra ary. Fa iza aloha ny anaranao? Rindra ny anarako. Rindra? Ie. Faly mahafantatra ny Rindra. Mademoiselle mahafatifaty kely. Ai, ianao koa dia be filazy eo. Zay aloha fa velako ianao fa sao taitra ao ny zanako e. Hitanao ry sampanana mivily akaviry. Mandrosa loha kely ao ianao dia mahita sainam-pirenena dia io miporopoko-tany. Dia trano fotsifotsy eo akaikin'io ny tranon'ny président Razavy. Zay fa mandra-peo ny vonjy. Azafady hoe aiza tsara hoe izany sampanana izany fa ohatrany tsy tazako tsara. Fa lasa aiza vetivety teo ilay tovavy. Toa vao niherika dia tsy tazako intsony. Tena hafahafa. Say fa niditra ao aminy. Nefa toa tsy maheno varavarana ny sokatra akory aho. Tena hafahafa ty. So mba tsy olona akory ary iny. Aleo aloha manaraka an'ilay lalana nitondrony teo e. Ny aliny ty efa hisasaka. Ny tena kokoa visana raha teo. Tena mbola mamerina ny fialantsiny indrindra re président. Voko tabako alina be ianao. Tsisy tsindra zany dokotera. Ka ahoana? Natory tsara alina? Tena nahazo tory tsara ka. Tsara zany. Ka ao ary tonga dia ataovy ny sakafo maraina. Fangahy fa ny sakafo ianao? Tena ialana tsiny fa mbola natory be se ka tsy nitariko mihitsy aloko. Ao ataovy rehefa efa teo ahy e. Sara nge efa avy nanome vilon'omby e. Ay ve? Ka efa fito maraina kosa nge zao e. Zay tokoa mampiavaka ny aty ambanivohitra ko. Tena mahavita amin'ny fo maraina ny olona. Tsy hita moa fa zay le fiainana aty ambany ravikazoko. Arony tokoa président. Miano anao Ao amin'ny hôpitaly io marina aveo tsy mbola nisy dokotera mihitsy.
Efa nisy mifandimbiany teo fa to tsy naharitrako. Fa ahoana président? De tena tsy haiko mihitsy aloha se fa ny henoko de hoe tsy tamana fotsiny hono zareo e. Moa koa le rasazy ao somary misy toetr'izay ihany. Tsy azoko. Fa maninona le rasazy? Tsy de te hitantara zavatra be dia be le roa fa iara-iasa ao nareo de ao ianao mahita anazy. Mba lalina koa zany. Ary izy aloha ny tsena nyse tamin'ny alina tena matokana seka. Tsy efa misasakalina ve se iny tonga iny? Fa tsy nisy nitsena. Ka ahoana ny nahitany se an'ity tranoko ty? Tsy lalana? Efa nazavazavaina ihany aloha ny lalana anakaty. Fa nisy tovavy zay hitako sendrasendra tetsy amin'io trano lehibe io. Trano lehibe ay zany sy ty? Le trano mavomavo etsy amoron-dalana. Tovavy? Amin'iny andro alina be iny ve? Ka na zah koa aza nge gagy. Ka raha izany de rasaziniry nge no nanora ny se an'ity raha izany. Ay ve iny le hoe rasaziniry? Fa to tsy zany niry zany anefa ny anaran'le tovavy tamin'ny alina. Iza moa? To hoe rindra. Sa ve mba napresaka fotsiny izy fa tsy zany akory ny tena anarany. Ary to lasa saina be se zany? Tsy zany fa misy zavatra tsaroko fotsiny. Ay, ka averako ary aloha se fa andeha momby birao fa efa lery zao e. Ay, marina tokoa zany. Na za io koa aza nge tokony efa io manamonjy any amin'ny hopitaly. Maninona mora mba makaina kely aloha anio e. Tsy mbola vizana ve? Angany asanay tony aza atao an'izany e. Mino fa efa mety betsaka ihany koa zao ny marary mila aniko. Ka raha izany ary de miomany se de asaiko misy ankizy manora an'se ny hopitaly e. Fa nga mbola lavitra eto moa ny hopitaly? Ka atsy avaratra atsy. Zay fa raha riva zany e, de mazotoa ianao. Eny ary président, ianao koa? Ihany ary mbola tsy tonga foana rasazy nefa ny andro ty efa mivalo sasany. Ny olona marary reto efa milahatra be. Za koa tareto ihany. Tena raha misy marary fofaty amin'izao de tena maty ho azy mihitsy raha izy ny andrasana ka. Mampalahelo ihany ny mahazo aty ambanivohitra ty. Manao ny mademoiselle? Ouais. Azafady, to taitra be ianao? Ka misy zavatra ny ampiasa saina kely ihany efa ianao tonga tampoka tsy hitako akory. Azafady ary. Tsisy fatika. Finona ny azoka nampiananao zay? Sa mitady andrasazy? Marimarina kokoa. Fa misy inony? Eny tady azy aka. Oay, azafady nge ramose. Ahoana zay? Misy marary ilan'izay ny tovolahy iny. Fa naninona izy io reto a? Totorana? Fa nisy inona? Io ary le nilazaiko. De atao ahoana ty nefa rasazy ty mbola tsy hita ihany hatramin'izao. Tonga de ampandrosoa atsy ny efitratsy izy ry zareo fa hiantso any rasazy vetivety Oako zao mademoiselle. Aleo fa tsaboaka izy. Fa nga ianao mpitsabo? Rehefa avy eo azavaiko anao fa aleo aloha vonjeny ty olony ty. Eny ary. De inona ny azoka nampiananao tompoko? Mba hoetiko ela ty anao io kitapoko io azafady. Efa nanao ahoana le marary tao? Iza moa azafady raha tsy mahadiso? Tsy fotsiny aho hoe vonjy. Tsy maninona zany. Ary ianao moa mba iza raha tsy mahadiso? Riantsara tompoko. Riantsara? Tsara anarana ianao zany ry mademoiselle Riantsara. Aiza koa fa ianao koa zany de be filaza. Fa raha tsy mahadiso, iza marina moa zany ianao tompoko? Tao tazako misy fitaovam-pitsaboana mantsy tao anatin'ny kitaponao Ay ve.
Fenao mpitsabo. Izy daholo ve izany fanontaniana izany ry an-tsara? Azafady ary tompoko, mba hetaheta tea fantatra fotsiny tsisy izany ka inona amin'ilay fanontanianao teo ary aloha no tianao valiako meloa Zay azonao valiana ka. Aio, araka ilay fafantatrao moa izany dia vonjy no anarako mpitsabo ka vao navita fianarana mpitsabo roa taona lasa izay dia zao vao tendry asa aty aminareo aty izao. Zany ve? Ie. Tena tsara be zany tompoko. Erandrela fa nahazo mpitsabo ihany nalatery. Dia mirary soanao sady ny tenako atanteraka ina didy amanandraikitra izay antsoroanao. Tena feno fahendreny ty tovovavy ty izany. Toa ihany koa mipakaty amiko aty mihitsy ny firarian-tsoa ataony. Sady amin'izay tena feno tovovavy tsara tareka ety ambany ravinkazo aty. Le tamin'ny alina zao dia zao ndray tiandray. Fa tena kanto tokoa aloha ny endriny raha tamin'ilay tovovavy hitako alina. Saingy tena amin'ny fitafiny ihany mazanaka tantsa azy. Fa todiny anao fotsiny tompoko sady menao. Fa nga misy tsy mety ny poziko. Tsy izany velively kosa ka. Kinona fotsiny ary mampome anao mandinika anay io Tena tezitra izy. Le atsarany nefa mampitsika. Tsy hoe ny mea fa mitsikika. Totra ny mahita ny anabavika mahita ny endrika dia mba nitsika. Ay mo. Avelako ary aloha ianao fa tara Zay fa mazotoa dokotera Vonjy. Ndao ary. Azafady hoe Ramose? Fa iza moa ianao no mahasamipetraka eo amin'io braoko io? Ohatra. Tovovavy iza koa ary ty mifatravatra be ty. Enao iza ny anontaniako izany Ramose? Toa ilozanao mivandravandra eo fotsiny. Iza ho ay ianao? Manahoana ianao mademoiselle kely? Manahoana? Ny fiara-pana kosa ve tsy misy ry mademoiselle dia fa fanontaniana be dia be izany sady tianao valiako Manadroadro avy ianao izany. Tsy fantatrao nga za? Raha azoko tsara izany dia ty tovovavy ty le rasazy mampikaikaiky ny mponina ty. Tena izy mihitsy ty raha izao fomba firesany amiko izao. Mankay asa Ramose fa raha tsy misy antondianao dia ndao mihitsy aloha ianao mivoaka. Manome fahasorenana vao maraina. Ivoaka tokoa raha valianao ny fanontaniako sy ny resaka ataoko aminao eto. Ka tsy izany no avy dia lazainao fa za fotsiny no adalainao etoko. Ary mba ianao eo amin'ny braoko ao hipetrahako fa iry amin'ny riseziriny tokony hipetrahan'ny olona mitady Eny ary. Azafady indrindra mademoiselle iza moa raha tsy mahadiso? Rasaziniry. Ka hoe ntaoro ny resaka ao dia ataovy maimaika fa miandry ary ho marary eo ivelanao reo Tena tsy nandiso aho mihitsy nieritreritro fa ty le Rasaziniry. Président laza fa mety le Rasaziniry no nanoro an-tranony. Nefa toa tsy misy fandraisany tamin'ilay tovovavy hitako indray alina rity izy. Ka zao re. Ny fanontaniako voalohany dia hoe firy moa ny fidirana no izao ianao vao miditra amin'ny braonao? Tsy azoko. Fa amin'ny firy ahoana? Dia iza koa ianao no hanan-johiditra amin'izany? Ho fantatrao tokoa fa zataitra ianao Rasaziniry moa? Raha ny tokony ho izy dia amin'ny fito ianao no tokony efa handray olona. Zao anefa efa amin'ny 7 maraina vao miditra amin'ny brao ianao. Kinona nefa nidiran'le rangahy amin'izany Tsy rangahy ka dokotera Vonjy. Iza hoe azafady? Mino fa mbola mare tsara ny sofinao Rasazy. Dokotera Vonjy ho ary zany lehibe anao manomboka an'io. Betsaka ny fitaraina ny mponina tonga any amin'ny ministera ny amin'ny fomba fiasanao sy ny sisa. Izay tsy olazaiko tsony. Ka izany no mahatonga ny ministera ny Endrea aty. Hita ihany koa fa tsy misy mpitsabo aty fa ianao rery no afaka mitsabo aty ka izany no antony anararotanao ny madinika. Be dia be izay zavatra ihany koa mombanao izay na tamin'ny mpiara-miasa aminao izany na tamin'ny sefy fokotany. Na tamin'ireo mararo ny raisiko rehetra teo ireo ary. Ka zao
Raha tianao andeha atsaka ny Siandava ny fiara-miasantsika eto, dia atsaharo izay rehetra tsy mety nataonao. Mino aho fa mazava aminao ny tiako hatongavana raha sazy niry a. Nasesdoza nosoratany I Mika na Rabetsy. Novelominy Anjariliva, Lanto, Saloy, niaraka tamin'ny Arliva, Lemaik ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanatsono nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Mbola itoy